Miarahaba anareo ny tenako a Razafy Manatsoerisson 4e année amin'ny université d'Antananarivo amin'ny sampam-piofanana anthropobiologie et développement durable ka nisafidy ny lalam-piofanana primatologie. Ny tena nahafinaritra anahy ireo feona varika izay henoko nandritry ny visite nocturne na io visite diurne. Ny antony feon'ireny varika ireny amiko manambara feo mitaraina lalandava. Izany dia mifanjaika amin'ny fanapotehana ny fonenany. Rehefa tonga eny an-kianja dia ny tsy mahita azy aloha ny mamaika ahy fa ny mahareny feony amin'ny halaviran-dalina 20 na 30 metatra any ho any. Izany ny dika amiko fampitan-kafatra miafina lehibe hoe ndreto izahay arovy izahay. Izany dia manan-danja amiko satria isika mila azy eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ary izy ireo mila antsika eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Raha tsy hiteny fotsiny aho fa izy no mandray anjara feno amin'ny dispersion de la graine. Ka andao are mba ho tia sy haro azy ireny isika fa io ny ahalalany maro antsika.